dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no fahana miaraka amintsika ao anatin'izao teny ifampaherezantsika izao, indrindra manodona nyireo zavatra sarotra izay nodalovana isan'andro san'andro, ary araka ny fantatritsika mihany ny vanim-potoana farantsika izao, maro ny zavatra tsy ampozina mitranga na nyboza ara-boajanahary, ny aretina, mikorotana vetsy averoana. Izany rehetrarehetra izany dia manamarina ny tenan' Jesosy Kristy fa any amparany any dia andrean'ady sy filazan'ady isy ny aretina izay hitranga, ary izany milony hatongavan'i Jesosy any amin'ny rahoan-danitra. Izany nefa tsy atao ankivy fa mba fahatsika mioana ny amin'ny fiainana mandrakizay izay efa omanina Andriamanitra antsika. Dia hivavakitsika Jehovah Andriamanitra iray io, tsy mitsahatra ny misaotra midera, mankalaza ny anarinao izahay noho ny fitiavanao sy ny fanontram-ponao lehibe izay asehonao isan'andro san'andro, satria fantatra tokoa fa tongotra ny fihavian'i Kristy eny amin'ny rahoan-lanitra, ary profon'izany ny zavatra mampatahotra mitranga rehetra amin'izao vanim-potoana izao. Kanefa ao anatin'izany no iantsonao ny mba hiverina tanteraka aminao, mba hanana ny fiadanam-po, tsy hanana ny tahotra, fa mba hatoko tanteraka ny fitantananao sy ny fiarovana, satria tsy tianao hifikitra amin'ny zavatra mandala ety amin'ity izao tontolo izao ity izahay, na hametraka ny fatokinay amin'izay mety hoherin'olombelona, satria ianao ny tompony teny farany, ary miasa ny fomba tsy takatra ny saina ianao, miasa ny fomba mangina. Matoko sy mino izay fa ny teninao izay horenay dia hitondra fampahirezana aminay tsiraray avy, na dia ao anatin'ny zavatra mikorotana azy, mba hiainanay miadana amin'ny fifandraisana aminao. Dia izay indray ny voninahitra ao iray io, ary ny fanahinao masina aoka hiasa mandrakariva ty anatinay, mba hatakaranay ny zavatra tianao mampitaina aminay, satria fiainana amanay izany. Mitenena Jehovah fa mihaino mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Fotoana lavalava no nandinihantsika ny soratra masina izay nampitaha itsika ny amin'ny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao. Tsy misy zava-miafina eo anatrehan'Andriamanitra, ny zavatra mitranga rehetra fantany lasa ampahafantariny ny zavatra mitranga ankehitriny, ary ampiomanintsika hiatrika ny zavatra ho avy. Ary araka ny fantatritsika, tsy tongatonga ho azy ireny loza maro isan-karazany izay manjo ny taranak'olombelona ireny. Zavatra hitantsika farany teo aza dia tena nitraika manerana an'izao tontolo izao, ny aretina izay mitondra fahakiviana tanteraka ho an'ny olona, kanefa no famotampon'Andriamanitra mbola tsy nandrava ny tany sy ny lanitra izy, fa fampiatreretan'Andriamanitra fotsiny ireny rehetrarehetra ireny, mba tonga ny olona hiverina tanteraka amin'ny ahafantaran'ny olona fa izy ny tompony teny farany, ka tsy tonga ny olona anjeniny andro lava, fa mba tonga ny olona hisaintsaina fa misy fotoana voatendrin'Andriamanitra manokana nataperan'ity zao tontolo izao ity. Tsy maintsy handalo fahafatesana ny olona rehetra, tsy maintsy hitsangana ny maty. Kanefa efa hitantsika teto, araka ny nambaran'i Jesosy Kristy any amin'ny jaonina 15 fa tsisy fafabela ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Jaonina 15 ny 15:20 dia izao no voasoratra hoe: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izy, avy ny andro ary tonga ankehitriny izay andrenaisany maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra,
ary zay mandreo izy de ho velona ry tahaka zany ny ray manana fiainana fa tahaka ny ray manana fiainana ho azy de tahaka zany keo ny zanaka nomeny hanana fiainana ho azy ary nomeny fahefana hitsara izy satria zanak'olona azagaga am'izany ozy ny 2020 fa avy ny andro zay andrenesan'ny olona rehetra any ampasana ny feoany de hivoaka izy ozy a zay nanao ny tsara de ho any amin'ny fitsanganana fiainana fa zay nanao ny ratsy kosa de ho any amin'ny fitsanganana fahamelohana zany teny nambaran'i Jesosy zany mariny zany na inona ataon'ny olona tsy afaka miodivitra manoloana ny fitsaran'Andriamanitra ary na de milaza ary izy ny fiainako ho avy zay tsy maintsy atrehantsika de zany zavatra mitranga sy ny fitsaran'Andriamanitra zany manomboka am'izao andro pahavelomantsika zao ary zay no mahatonga ny fampahirezana mandrakariva atsika isam-batan'olona ary tsy mifidy na iza na iza na nyzotra tamin'ny marina de mampahiry atsika mba hiazona ny marina hatramin'ny farany fa tsy mahafahatampoka zany na nisy ny zotra tamin'ny lalana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra de antso natao matahora ny fitsaran'Andriamanitra fa hisy valiny ny abo rehetra kanefa na eo ary ny zavatra manahirana zay andalovantsika de misy foana ny teny fikasana zay ambaran'Andriamanitra amin'ny olona nomenantsika fiangonana zany nomenantsika isam-batan'olona zay matahotra an' Jehova ary antonona ihany keo amin'ny firenena am'izao vanim-potoana andalovantsika izao zay tsy mora fa misy ny teny fikasan'Andriamanitra afahantsika mivoaka manoloana ny zavatsarotra rehetra zay mampatsiarovana atsika mamerimberina mandrakariva ny afatra zay nampitondrana ny Zakaria 2:7 hoe ary zao ho Jehova ho mandafy manodidina azy ary ho voninahitra eo voany zay le toky omen'Andriamanitra zay de tokony raisina mpinoana mba tsy atahorantsika na angovitatsika manoloana ny fiazonana ny marina kanefa ny resaka teto ihany tsika hoe tsy mora zany miazona ny marina zany tahaka ny zanak'Israely zay tafavoaka tao Babilônia anangana ny farava anangana ny tanàna amerina amin'ny laonina lay fiadanana simba hitondra fanafahana ary anangana ny tranon'i Jehova fa nisy ny fanakianana nisy ny fanenjehana nisy ny fandrahonana mba mpiravoravo-tanana ny zanak'Israely ka tsy atotosany ny fikasan'Andriamanitra kanefa tao anatin'izany de teny fampahirezana no nomena tamin'ny alalan'i Zakaria zao mandafy manodidina ary voninahitra eo voany ao anatin'izany zavatra sarotra zany indrindra no hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny fa izy no tombo marika ny amin'ny zavatra rehetra ka tsy tokony atahotra ny olona miazona ny marina fitsendanan'izany kosa tokony atahotra sy angovotra kosa zay mininikiry mandeha amin'ny faharatsiny ary zay no mandraisantsika lesona mahakasika an'ireny fanenjehan'ireny hoe tsy tokony ho taitra raha misy ny fanenjehana misy ny filazana lainga misy ny fanasoketana manoloana tetikady ataon'ireo olona ireo satria tsy mahazaka lay fampivoarana tsy mahazaka ny fananganana ny farava ary indrindraindrindra tsy mahazaka ny famarinana zay le teny zay nampitaina tamin'ny zanak'Israely mba hanamboatra ny tranon'i Jehova miafina ao anatin'izay ny ezonana ny famarinana kanefa Jesosy de nilaza tsy maintsy enjehana no ny fahamarinana zay tazomina ary eo amin'Andriamanitra rery ihany no afantarana ny marina de tsy tokony ho taitra any amin'izany kanefa tokony hiomana kosa ary mandray ny afatrafatra avy amin'Andriamanitra mba hatonga fiankinana tanteraka amin'Andriamanitra ka na manoloana ny ady sarotra raha fomba hoana moa no hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny fomba hoana no isiny fandresena raha tsy miatrika ady
de zay ny antony zao zavatra zao fiainatsika ty am'ty zao tontolo zao ty de eo an-tany be dinitsika misy fahavalo zay misakana atsika mba tsy andova ny fiainana mandrak'izay tsy ananana fiadanana kanefa de tsy maintsy misedra n'zany ady zany tsika miaraka amin'Andriamanitra raha te ho mpandresy ary zay no mahatonga atsika mifampahery amin'ny alalan'izao te mifampaherezan'izao tsy laozana ady isika na mandeha amin'ny marina tsika na mandeha amin'ny fahantsoana misedra ady mandrakariva fa mivanim-potoana mitady ho kivy ianao de tsarovy fa misy Andriamanitra zay mijery, misy Andriamanitra zay mitantana mandrakariva afaka maneho ny voninahiny satria fanonteny izy hoe ho mandafy manodidina sy ho voninahitra vony de tahadidio angeny nanjoany satraka sy mesaka Abednego zay averimberitsika matetika natsipy tao anatin'ny laforo mirehatra afo ary tena nanantena daholo ny olona rehetra fa ho faty izy kanefa ny zavatra mitranga de eo ihany ange de efa nisy fitsarany satria tsy mahay tsy mandoro azy ny afo fa ny voninahitra teo foany de le zanak'Andriamanitra niaraka taminy tao anatin'ny laforo mirehatra afo no antony tsy nahavay azy fa miaramila faran'izay mahery zay nanipy any Sadraka sy Mesaka ary Abednego reny tsy tonga tao anaty laforo fa maty ny lelafo maty ny afo natsangany ihany ary zay le fitsaran'Andriamanitra atahorana mba tsy ho isika no tratran'izany raha ohatra niny miziriziry hitoetra ao anatin'ny faratsiana fa misy fotoana voatendrin'Andriamanitra manokana tao anatin'izany ihany koa zay nijanonana antsika farany nisy tomantsika lesona ny amin'ny tantaran'ny Daniel zay tena niazona ny famarinana ary fantatry ny mpanjaka gentlisy zany fa nahita ny famarinan'ny Daniel nahita fa olona mandeha tsy misy tsiny ary nahatsapa mihitsy izy na de tsy mivavaka tamin'Andriamanitra ary ny mpanjaka hoe tsy misy takan'ny Daniel matahotra n'Andriamanitra fa enika ny fahasoavana sy ny fitahina zay rehetra nataony rehetra de nankasitra amin'ny mpanjaka ary zavatra mitranga tamin'izany vanim-potoana zany de saika ho apetrany tena ho lehibe teo amin'ny fanjakany fa saingy no zay famarinana nitazomizay de velom-pelomana nareo namaka nitady ny amingana azy mandrakariva ary tojo tamin'ny vanim-potoana anankiray zay tohotra ny tanteraka ny fikasany ratsy ny reto olona reto elohan'izay anoizy atsika n'izay le tantaran'ny Daniel zay de ny zavatra tsara ho fantaritsika mampieritreritra ary anaovana antso amin'nisam-batan'olona ny tenin'ny mpitoroteny toko 12 ny 17 sy 14 ary tsy tsahatra ny afatr'Andriamanitra mandra-pahatonga ny kristiany amin'ny rahoany lanitra fa miala nenina mandrakariva izy satria sitrak'Andriamanitra ozy ny afatesany ratsy fanahy fa mba ialany amin'ny lalany ratsy mba ho velona izy ary ny anton'izao teny fampaherezan'izao tsy misy fiantanina be fahatany amin'olona ary tsy misy koa nefa fanenjehana be fahatany man'izay heverina fa mizotra amin'ny lalan'ny fahantsoana fa Andriamanitra de tiany olona rehetra fa samy tiany ho tonga amin'ny fibebahana avokoa ka mba hifanometana hifampitantana mpitiavana mba tsy asiny ny fandriganana asa raha tsaroantsika ny teny soratra masina zay milaza hoe sambatra ny firenena zay manana an Jehova ho tokony dikan'izay nke sambatra ny firenena zay miazona ny famarinany ary ao anatin'izany misy ny vahaolana rehetra de ty mitoroteny toko 12 ary tantara be dehibe no efa rentsika mbola tantara be dehibe koa no mbola ho rentsika ao anatin'ny soratra masina zay anokafan'Andriamanitra ny fomba mpanahintsika ampahafantarina atsika fa tsy takina fiainana amin'Andriamanitra ny zavatra misy ankehitriny ary Jesosy raha nylasa fa raha ao amin'ny olona ny fanahy de na ny zavatra ho avy azy ambarany de melo ary eo no ilana fiainona ny olona mbo fidin'Andriamanitra zay mitondra ny afatr'Andriamanitra mba ho ankatoavina satria soa azy zany mpitoroteny toko 12 ny 17 sy 14 ino moa ny anton'izany de ozy ny voalaza eto hoe ary rehefa re zany rehetra zany ozy de zao ny farany teny Andriamanitra no tahory
ary ny didiny no tandremo fa zany ny tokony ataon'ny olona rehetra rehefa re zany ary tsy vitany hoe ny tenin'Andriamanitra zay nampitaina tamintsika fa retsika ko satria ny teny soratra masina no manambara ny filazana loza sy ny loza zay miatra isan'andro isan'andro de zay ny tokony ampitodika ny olona ka ahatonga ny olona atahotra an'Andriamanitra anomboka hitandrina ny didiny fa zany ozy ny tokony ataon'ny olona rehetra tsy akanavaka ho an'izay misotra amin'ny famarinana mampahery toy izy ny fiazonana ny marina fa tsy mahafaty antoka raha sanatria an'izany ao anatin'le antokon'ny olona tsy miazona amin'ny famarinana ny afantarana ny olona tsy miazona amin'ny famarinana tsy manam-pitiavana manenjika mamingana manaratsy tsy avy amin'Andriamanitra zany de mba ahatonga ny olona iverinao amin'Andriamanitra atahotra an'Andriamanitra ka tonga azy hitandrina ny didiny fa inona ny zavatra hitranga ny andininy faefatra ambifolo fa ny atao rehetra ozy de hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra na soa na ratsy tsisy ho afabela zany na tsika hiazona ny famarinana tsy afabela fa misy vokany tsy maintsy ho raisina na tsika mini mandahy tsy andeha ny famarinana fa hanao ny ratsy misy vokany ary hitatsika ny jaona toko fahadimy ny any amparany aloha fa aza miandro hoe any amparany vo isy ny valiny fa ny any amparany aloha de fiainana mandrakizay sambatra ho an'izay nanao ny tsara fa fahafatesana sy fanamelohana ho an'izay nanao ny ratsy fa am'izao androm-piainantsika izao de miditra ny sehatr'Andriamanitra ary mamaly ny olona araky ny asany rehetra ary zay ny tena tokony atahorana tanteraka ny antso atao Andriamanitra rere olona no atahora ny didiny tandrema fa zany ozy ny tokony ataon'ny olona rehetra verenantsika ny bokyny Daniela satria na tsy mpiany izy tao andavaky ny leoany ary teo anatrehan'izay natahotra nge Daniela tsy nanapo zay zavatra hitranga hoe tena ho faty ao anatin'izany fa nampiavaka ny Daniela de izy nandeha tamin'ny marina izy tsy nanatsiny na de niezaka niaro azy ary i Darius mpanjaka noho ny lalàna zay nosoniaviny lalàna mediana sy ny persiana zay tsy azo ovana de tsy afaka miverin-dalana izy fa tsy maintsy na tsy mpitao andavaky ny leoany Daniela ary zay nefa avelan'Andriamanitra hitranga mba hampisehoan'Andriamanitra ny voninahiny ahatanteraka n'le teny hoe zaho mandafo manodidina voninahitra eo voany de ny olona mandeha marina andrasana kendrotony noho ny famarinana zay tazominy mandrakariva ary tena misy foana ny lavaky ny leony taka ny Sadrakasy Mesaka misy ny laforony rehetra fa tsy mpitao fijerin'ny olona tsy tafavoaka tsony misy ny lavaky ny leona na nympazana ny Daniela ny fijerin'ny olona rehetra de zao tsy tafavoaka tao fa fahafatesana ny vokany mba lay fisarai-tsaina ke tsy maro nge miazona ny marina ary tsy maro koa no vonjeny raha ny filazan'i Jesosy vitsy tery sady ety ny lalana makany amin'ny fiainana ozy vitsy ny mahita azy malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana fa marobe no misotra makany kanefa na vitsy ary tsy midika zany ho resy fa anatin'izany indrindra nefa ny tokony hitandremana sy ahaizana mijery ny lala tery zay soritan'Andriamanitra fa tery zany lalana na tsy mpiondavaky ny leoan'izany fa tsy afabela fa tafalatsaka tao Daniela de ary raha ny tena marina zany nandrasana kendro-toana daholo ingy ny firenena rehetra tamin'ny ovanim-potoana io hoe iza no sahangataka amin'Andriamanitra na amin'olona zavatra satria zay le antony didy fa zay tratra tsy maintsy atsipy anandavaky ny leoany ny azo lazainy na de niezaka ny azona ny Andriamaniny ary ny olona tamin'izany vanim-potoana zany na tsahatra le fahazarana tsara ary nisy tamindreo ny zanak'Israely fa raha nisy tratra tsy maintsy natsipy tao andavaky ny leona fa nanino Daniela rery no natsipy tao ny fahasahiny mijoro ho amin'ny marina tsy natahorany ka na inona zavatra mitranga tsy nampaninina azy zany ohatra ny atserovantsika le toe-panahiny Daniela hoe efa nivoaka ny didy fantany tsara
izy nefa tsy nideradera tena tany ivelany fa tao tokantrano zay efa zatra mifandray tamin'andriamanitra tsy nataony sakana ny didiny mpanjaka zay mivoaka aloha tsahatra aloha ny fifandraisana amin'andriamanitra satria ny firaisana amin'andriamanitra no afantarana ny marina fa nytohizany ny fanao tsara nataony fa misy le mpiandrikendry-tonina mitsikilo ny famarinana zay tazonina mba entina andringanana ny Daniel araka ny tenin'ny reo solompanjaka iry amin'ny Daniel toko fa inona ny andiny fa inona de o reo lehilahy reo izy tsy ho hitantsika zay mpangatsika io Daniel io raha tsy ny amin'ny lalàn'andriamanitra no misy hitantsika impangana azy zany hoe no famarinana zay tazonina zany hoe no le zavatra tsara tazonina no impangana azy de tsy afabela fa tsy maintsy natsipy tondavaka ny liona de inona ohatra ny atsahivovantsika zay le toetra ny Daniel zay le valikafatra nataony Sadrakasy Mesaka ary Abednego tamin'ny Nebokadnezara any amin'ny Daniel toko 7 ny 9 ka hatramin'ny 20 hoe tena nataony ambony lavitra ny fihazonana famarinana raha vao hoe miazona ny famarinana anke de zao miazona ny finoana n'Andriamanitra ary zay ny tokony ataon'ny olona rehetra amin'ny andraikitra zay apetraka taminy matahotra n'Andriamanitra ka rehefa Andriamanitra no ianteherany de tsy matahotra ny anao tsara na misy fanenjehana ary fahalalana tsy maintsy andalovany zany de namaly Sadrakasy Mesaka ary Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe ry Nebokadnezara tsy misy antony tokony hamaliana ianao akory amin'izany zavatra zany indro Andriamanitra zay tomponay izy de mavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra sady mamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjako ary na de tsy zany azy moko fantatra ry mpanjako fa ny Andriamanitra ao de tsy tomponay ary ny sary olona volamena efa natsanganao de tsy ivavahanay satria fahavetavetany eo anatrehan'Andriamanitra zany ka ninonina idona ninonina hiatra tsy nampiala azy tamin'ny famarina de toraka zany keo Daniel enjana ange zany hoe atsipy andavaky ny leoan'zany fa afatesana no miandry fa ninonina zavatra mitranga mitazonona zany ary hojerevantsika vokany zay fihazonana ny marina zay mba hisy tonga atsika lesona am'izao vanim-potoana zao raha mandeha amin'ny marina ianao ka mandalo fahoriana aza be fanahiny tsy fantatrao zay zavatra mitranga Andriamanitra natahory ny didiny mitandremo zany no tokony ataon'ny olona rehetra ozy fa zay raha atao rehetra de ho entin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana na soa atao na ratsy atao de eto tena mivandravandra zay zavatra zay natsipy tao andavaky ny leoany Daniel ny 9:20 amin'ny Daniel toko 1 ny vaketsika ary de nody tany andapany ny mpanjaka ozy ary tsy nitendrianina nandrisy ny alina sady tsy nisy zava-maneno nampidirina teo anatrehany ary tsy nahita toromaso izy de ny fomaraina koa ny mpanjaka ozy ka nandefaingana ho any amin'ny lavaky ny leoany ary no ny tonga teo amin'ny lavaka izy de niantso ny Daniel tamin'ny feo malahelo eny ny teny ny mpanjaka ka nanao tamin'ny Daniel hoe Daniel mpanompon'Andriamanitra velona mo Andriamanitra ao zay tomponao mandrakariva mahavonjy anao amin'ny leoana va zany hoe nisy finoana kely any tao amin'ny Darius mahery zany Andriamanitra Daniel zany ka de mbola santeny satria tsy hitany Daniel raha ny tokony ho izy na tsy eo andavaky ny leoany zany nge maty maninona izy no iresaka ry Daniel satria nieritreritra izy hoe tena marina ve fa tena miaro ny Andriamanitra Daniel na lefa niany le teny moa Andriamanitra ao zay tomponao ve ozy zay tomponao mandrakariva mahavonjy anao amin'ny leoana va tsy hoe fandatsana fa misy fanantenana taka ny vavaka na sandratra teo anatrehan'Andriamanitra hoe vonjeo re izy Andriamanitra fa olo marina sy mahitsy jerevana mivoaka vany ny feon'ny Daniel namaly ny mpanjaka Daniel hoe ry mpanjaka velona mandrakizay ane ianao Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavany leoany tsy andratra azy tsy andratra satria famarinana no hitany tamiko ary teo anatrehanao koa mpanjaka tsy nanao ratsy a de faly indrindra mpanjaka ozy ka nasainy nakarina
avy tao andavaka Daniela dia nakarina avy tao andavaka Daniela ozy a ary tsy hita nisy naratra izy satria nino an'Andriamanina. Mba manahoana ny fandraisantsika n'izany teny zany? Tena fiazonana marina teo ny leoana, tsy nanana fahefana ary tsy heriny Daniela fa tamin'ny vanim-potoana izay nilatsahany Daniela tao andavaky ny leoana dia mitovitovy amin'ny nahazo ny Sadrakasy Mesaka ry Abednego. Tsy izy irery ihany ny tao izay le voninahitra eo foana. Nisy tao zanak'Andriamanitra hitan'ny Nebokadnezara, tsy telo lavy any na Tsipto no mahita efatra ary ny anankiray tao zanak'Andriamanitra izay le voninahitra eo foana. Tsy Daniela rery venona Tsipto andavaky ny leoana, kanefa nisy anjely tao amin'izay nanakombona ny vavan'ny leoana. Olombitsy enjehan'ny olona marobe na Tsipto andavaky ny leoana ohatra ny tsy tafavoaka, kanefa dia sao tsy nisy hita naratra na dia ny kely akory ary, satria inona ny antony? Nino an'Andriamanitra izy. Ary izay mampahirezana antsika, tsy mahafaty antoka ny mandeha marina, tsy mahafaty antoka ny mino an'Andriamanitra, tsy mahafaty antoka ny miazona ny famarinana. Na isy ary mpanaratsy, nisy mpanenjika, na isy mpepanga, nisy tena mitady ny fomba rehetra aminganana raha mino an'Andriamanitra. Mazava zany teny zany, tsy misy maratra tsy voakitika tahaka ny Sadrakasy Mesaka ry Abednego, na dia ny volondohany aza ozy tsy misy may. Inona ny tokony atao? Tsy mifamaliana faty any. Araka ny tenin'ny Sadrakasy Mesaka ry Abednego, tsy misy antony tokony hamalinay ry mpanjaka fa fantatra efa n'Andriamanitra dia mahafonjana amin'ny tananao, ary tsy ho lany andro andeha hifamaly amin'izay mpanao ratsy. Fa inona ny tokony atao? Misikitra amin'Andriamanitra, mandeha amin'ny marina mandrakariva satria mino an'Andriamanitra. Inona nefa ny vokany raha miverintsika any amin'ny mpitoriteny? Mpitoriteny toko 12, 7:4 ary rehefa reza ny teny rehetra zany ozy dia zao ny farany teny: Andriamanitra no atahory ny didy ny tandremo, fa zany ny tokony ataon'ny olona rehetra. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra, na soa na ratsy. Ny tety ratsy rehetra atao any amin'ny takony hitan'Andriamanitra ary tsarain'Andriamanitra io. Fa jerevantsika ny tantaran'ny Daniela ny 520. Inona ny vokany? Ary ny mpanjaka nandidy ozy ka nentin'ireo lehilahy ny apangany Daniela ireo, dia natsiky tao andavaky ny leoana izy mba mivady aman-janany. Ary ny leoana nanan-kery taminy ka nanapatapaka ny taolany raha tsy mbola nipaka tamin'ny vody lavaka akory aza izy. Hoentin'Andriamanitra amin'ny fitsarana ny atao rehetra na soa na ratsy. Ary teto ny zavatra mitranga tsy takona fienina tamin'ny Darius, ny fiepangana lainga sy nampanoratana lalàna tsy mifatitrovana any Darius, satria tsy nafantatra ny tetikadiny reto sy olom-panjaka reto. Darius izay no natonga azy nanasoniny lalàna. Ary izay no nazavaintsika teto tamin'ny farany ny 520 dia tezitra indrindra ny mpanjaka ozy raha nareza ny teny zany, nefa matiny ihany izy ny anafaka ny Daniela ka nanao izay tratry ny heviny hamonjy azy mandrapiletiky ny masoandro. Inona no natezitra ny Darius? Tsy dia Daniela loatra izay tena nangata-javatra, fa izy vao fitaka za dia tsy nieritreritra tetika-afa nataon'ny reto olona reto mba ahafahana mamono any Daniela, tezitra tamin'ny tenan'izy. Zay no natonga azy tsy nahinakanina, zay no natonga azy mbola nisy fanantenana tao anatiny, nanantona teny andavaka miliona, kanefa faly izy rehefa mivonjeny ny anjelin'Andriamanitra. Daniela dia nandray fanapahan-kevitra manoloana an'izany, ary nivaly tamin'ilay mpanenjika, nivaly tamin'ilay mpilazalaingy, nivaly tamin'ilay mpamingana. Ny vokany ny atao rehetra na soa na ratsy dia hoentin'Andriamanitra amin'ny fitsarana. Inona ny vokany? Reo lehilahy ny epangany Daniela ireo izy natsipy tao andavaky ny leoana izy mba mivady aman-janany, ary ny leoana nanan-kery taminy ka nanapatapaka ny taolany raha tsy mbola nipaka tamin'ny vody lavaka akory azy izy. Mpalay fisaratsiana ange Daniela nilatsaka ary nefara tany amin'ny vody lavaka ohatrany hoe tsisy fanantenana intsony, velona somatsara. Fa reto indray
mbola tsy mipaka tany amin'ny vody lavaka de efa potika tanteraka ary ny tena mampalahelo indrindra de ty tsy ireo lehilahy zay nepangany Daniel nanasoketany Daniel tsy ireo fotsiny fa misy akony tamin'ny vady aman-janany sy ny ankohonany rehetra ny valiny natao reo olona rehefa mamaly Andriamanitra tsy zaka ka raha sanatry an'izany ianao mizotra amin'ny tsy famarinana sao de ny zavatra takan'izao no hitranga nisy ny famalian'Andriamanitra tapoka atsona reo olona nanao ratsy reo mivady aman-janany rehetra ny ankohonany rehetra hopotika tanteraka mihitsy no ny aitraitra ataon'ny olona anankiray aza mieritreritra hoe ny tenanao rery fa isy fiatraikany amin'ny vady aman-janako ao ny ankohonanao am'sianakavianao ray manontolo ny zavatra ratsy zay ataonao ary tsisy fanafany am'izay vanim-potoana zay fa enatra fahafatesana fandrianana tanteraka miveryntsika ny amin'ny toloteny inona ary ny tokony atao rehefa reza ny teny rehetra zany ozy de zao ny teny Andriamanitra no atao re ny didiny no tandrema fa zany no tokony ataon'ny olona rehetra ozy fa tsarovy fa ny atao rehetra de hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana na soana ratsy matovy soratra zao tantara zao tena ohatrany eo anatin'ny lavaky ny leo nangentsika zao hoe mety mifaly ny mpanao ratsy tsy afabele ho resy kanefa misy Andriamanitra ao mitsinjo manokana ny zavatra atao any amin'ny takony mijery ny mpanompony zay mangina izy ary de takany Daniel navoaka avy taon-davaky ny leo ho afaka atao ihany ange fa ny zavatra hitranga ho an'ny mpanao ratsy kosa de sao de io ny zavatra hitranga mbola tsy mipaka hatrany amin'ny vody lavaka tapatapaka ny taolany izy miaraka amin'ny fianakaviany tsy sitrak'Andriamanitra ny afatesany fahatsoana azy fa mba ilany amin'ny lalany ratsy mba ho velona izy fa ny mpotona zao reo olona verena amin'Andriamanitra ka tonga ny fibebahana iray fo iray saina mba hifankaty mba samy azona ny marina ary araky ny teny fikasana zay nomena hoe zao mandafo manodidina voninahitra voany inona no natonga an'izay teny zay ny anangana ny efarava tokony iray fo iray saina anangana ny efarava ary tsy vitan'izay ihany anangana ny tranon Jehova de matoko sy mino fa ny fanamasin'Andriamanitra de asa mandrakariva ao anatytsika mba hatonga sainatsika manoloana ny fitsaran'Andriamanitra hivavakytsika zotranao Jehova Andriamanitra ray no teninao zay tonga taminay teny mpitiavana tsy misy etraketraka teny fampahafantarana ny zavatra hitranga ary fombanao mampitandrina de mimelo satria te hamonjy ianao kanefa raha sanatry ka miziriziry izahay tsy afabelany amin'ny fitsaranao Jehova mangataka mamindra fo aminay tompo mamindra fo amin'ny sambatan'olona tsirairay avy amin'ny ankohonany mamindra fo amin'ny fiangonany ary mamindra fo amin'ity firenena ity zay mandalo ady mafy arovo ny mpitondra sy mpiara-miasa amin'ny rehetra ary ny angatahanay aminao tompo satria ao anatin'ny soratra masina koa de tsy takona fiainana ny fisiany mpanolotsaina mamadika arovy ny amin'ny fitaka ataon'ny mpiara-miasa ny mpitondra voka ianao niditra nitsehatra tompo anavaka ny anao sy ny tsy anao mba hiadana ny vahoakanao de matoko sy mino izay fa ny teo zay tonga ampahery zay rehetra mandalo fahoriana mandalo fanenjehana mandalo ady mafy kanefa tsy mangataka aminao zay miandringanana ny ratsy fanahy mameo tombon'androm-pahavelomana tompo mba ahafahany miverina tanteraka aminao ho tonga amin'ny fibebahana mba tsy hatramin'ny fitsaranao petraka hitanteraka mipelatananao ny fiainan'ny sambatan'olona indrindra ny fiainan'ny firenena efa tonga ny teninao mandafy manodidina voninahitra voany de matoko sy mino izay tompo fa mirapiratra eto amin'izao firenena zao ny voninahitra
sotra indrindra ray amin'ny anaranao jesosy amen. nao velomantsika amin'ny anaran'i jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanany tompo ao amintsika mandrakariva.